Ny tazana maro dia maro nandritra ny zava-nitranga rehetra tamin'ny tendrondroany ity moa ny mpanao gazety nanaraka ifotony ny zava-nisy ary mitatitra araka ny tokony izy ihany koa ny vaovao tsara ho fantatry ny any tokantrano sy ny vahoaka malagasy. Isan'ny nanaraka akaiky an'izay ihany koa ny mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra Ma-TV ny Fandriamanarivo Marc Antoine eo ihany koa tantely Indrenimenjanahary hitondra amintsika fohifohy amin'ny ankapobeny ny famakafakana tsotsotra ny zava-nitranga androany iny. Inona ny azo ambara resy telo mirahalahy. Misotra anao nizaka na minisehatra anaovantsika tsy haikely miaraka amin'ireo mpanao gazety izay nisehatra teny Akianja tamin'ny zavatra nitranga androany tontolo teto Andrenivohitra teny Faravohitra ireo tompony zandary sy ireo azo lazaina tena nanara isam-baovao tantely Indrenimenjanahary isan'ny nanatrika akaiky sy mijery fotony ny zava-misy ianao inona teo tena zavatra tibe nisongadina tao tamin'izay zava-nitranga androany izay. Isan'ny nisongadina teny Fasimarika ny ireo vahoaka mpanaradia ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay efa vorolanina teny toerana ny maraina azo lazaina hoe maraina be dia efa vorolanina teny miatrana teny ihany koa ny mpitandro filaminana minitra vitsy zany hoe voanareo niakatra ny vahoaka dia efa niakatra kory zareo nanao ny asa andavanandro ny tamin'ireo fotoana vorolanina ny vahoaka tena mipomba n'Andriamatoa Ravalomanana teny Faravohitra ve efa tao toeram-ponenana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fotoana io sa mbola tsy tao? Efa tao mihitsy izy ary efa nisy fotoana izy mivoaka kely mijery dia niditra indray efa voamarina zany fa efa tao toerana raha fahitana tantely azy hoe efa nafantatra ny aloha reo olona izay tonga teny aminy satria ny fitondram-panjakana dia nilaza fa tsy nafantatra mihitsy an'ity zavatra nitranga ty. Azo lazaina hoe tamin'ny maraina ihany zany vao antso daholo ireo akaiky anazy sy ireo vahoaka satria maraina vao tonga maraina vao mifampiantso hoe tonga ny Andriamatoa Marc Ravalomanana niazakazaka avokoa ny rehetra niakatra teny ambony teny maromaro ihany zareo ny teny. Ny tolakandro nisy ilay hoe fisamborana amin'ny filoham-pirenena tsy fisamborana moa no nazavana fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana azy fa hoe fiarovana ny aina nanahoana fisehoan'izay sa niarahana hita ma tsotra nisy ihany koa no naratra tao anatiny. Tamin'ny nanodididina tamin'ny roa tanoany no niatrana teny toerana ny mpitandro filaminana izay Saritava nanao andihany tao anatina fiara tsy mataho-dalana maromaro sy camion fampiasan'ny zareo reny avy hatrany dia niditra tsehatra teo amin'ny lalana miazo ny tranon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ary avy hatrany ihany koa zareo dia nanapoaka ny bomba mandatsatra amin'ny maso paritaka araka izany ireo vahoaka tao anatin'izay nampiasan'ilay naratra tao anatin'izay satria tao any milaza hoe voakitiky le bomba zany tongotry le ramatoa ohatra dia ninjera dia vohitsakitsaka tao ary tena nalefatany amin'ny hôpitaly mihitsy koa le ramatoa. Manitikitika ampijery antsika amin'izao fotoana izao izy mirahalahy dia hoe inona ny toy nyity toedra raha ty aiza marina no misy ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc amin'izao ora sy minitra ary fotoana itenenantsika izao mety efa hitambaliny hoe zay na ho an'ny tantely izay teny Akianja teny foana androany na ho amin'ny Marc izay efa nanaraka ihany koa an'ilay valandresaka fanambarana nataon'ny filoham-pirenena malagasy. Tamin'ny izay teny toerana aloha zany ny fantatra aloha zany hoe tany amin'ny Tobora Tsimandrava eo ihany koa hoe fiadanana misy ihany koa no milaza fa nahita teny amin'ny bypass teny tsy fantatra aloha hatreto zany aloha hoe aiza marina mila fanamarina zay rehetra mila fanamarina fa hatreto zany aloha mbola tsy fantatra hoe aiza marina misy any Andriamatoa Marc teny Andapa inona ny fanazavana azo amin'ny fomba ofisialy araka ny fanazavana fitondram-panjakana eto Madagasikara. Araka ny hitantsika teo moa zany dia hoe nanazava ny filoham-pirenena fa tsy nosamborina zany Andriamatoa Marc Ravalomanana ary tsy nigadraina akory fa noho ny fiarovana ny aina zany noho nyreo mety hoe karazana olana izay mety hitranga noho nyreny fanambarana nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana reny zany no anisany nakana izay fanapa-kevitra zay niarahana tamin'ny mpitandro filamina zay no fanambarana filoham-pirenena teo. Hatreto kosa nefa mbola tsy fantatra hoe aiza ny toerana nanaovana izay sécurisation zay fa nyresaka moa betsaka ny nandeha hoe nisy teo amin'ny Tobora Tsimandrava dia avy eo nesorina tao izy noho ny antony amin'izay noho ny anton'izay hoe fiarovana ny aina zay. Nilaza ny fitondram-panjakana raha vao maraina mihitsy androany tamin'ny alalan'ny olona anankiray tao Andapa hoe tsy nahafantatra ny fahatongavana Andriamatoa Ravalomanana Marc teto Madagasikara. Inona ny fanazavana nomeny filoha mikasika an'izay? Ya nanazava moa filoha zany hoe tsy nisy ny fampiresana na dia tokony hisy aloha zay satria araka ny nambaran'ny filoham-pirenena moa zany hoe ka manokana zany hoe zavatra manokana mihitsy ny raha momba ny Andriamatoa Marc Ravalomanana fa tsy hoe
sanatria famirana azy tsy hiditra eto an-tanindrazana n natonga n'le fanapa-kevitra hoe tsy tokony mbola izao ny fidirana eto an-tanindrazana fa nohon'izay hoe fandaminana ny ahina ny mety isiany korotana sy ny isian'izay hoe mety isy an'le hoe atteinte amin'le hoe fiarovana ny ainy zay zany a zay no natahorana ka hoe zay zany natonga n'le fitondram-panjakana nandray fanapa-kevitra tatahak'izay raha jerena amin'ny akapobeany ma tsy marika ohatrany somary mahalasa saina hainy hoe malalaka ny sisy tany Madagasikara misy olona anankiray tafiditra eto Madagasikara tsy fantatra ny manam-pahefana eto Madagasikara inona no fanazavana an'izany no mpitondra fanjakana raha voapetraka moa zay fanontaniana zay teny voapetraka mihitsy zay teny ka voapetraka mihitsy zay fanontaniana ray zay hoe ahoana zany sisy tantsika hoe olona anankiray ary efa ahina hoe fananambara foana te hiditra eto amin'ny firenena no nanao an'izay hetsika zay ka ary tafiditra izy ahoana ny fomba iarovantsika ny sisy tantsika zany amin'io zavatra io ka dia ny teny moa ny filoha zany hoe ifampitsoroantsika mianakavy moa ny raharaha mahakasika ny fiarovana ny sisy tany zay a ary zay indrindra ny natonga ny filoham-pirenena ankehitriny nilaza hoe mendrika fiatsiana zany ho azy a reny acte sy ny fihetsika rehetrarehetra zay marika raha pitso fotoan-dehibe iray ho an'ny politique rendez-vous politique goavana eto Madagasikara ao anatin'ilay fiaonam-be ametrahana convention amina resaka sata républicaine izy io mety misy ifandraisany amin'izay ve zao zavatra mitranga zao ka zay indrindra zany mbola fanontaniana mipetraka amitsika sy ny namana mpanao gazety hoe ahoana marina moa ny fandehan'io resaka convention satria nitsapa aloha zany a dia misy ny fifandraisany amin'ireo mouvance politique tsirairay na tatoato na ny CRN amiteny misy ny fampiresahana amin'ny professeur Zafelber misy ny olo mihitsy ary hitanay teny faravoatra teo tataka izany koa tsy maintsy misy ny fampiresahana amin'ireny mouvance politique hafa toy ny mouvance ratsiraka sy ireo mouvance maro samihafa ka io zany mampanontany tena hoe move ao anatin'izay dingan'izay atreto aloha zany ny filoham-pirenena dia nilaza foana n'izay hoe fampihavana-pirenena zay araka nanarantsika azy teo tamin'ny vaovao teo kanefa mbola tsy hita mazava hoe raha oviana fa nyvaly teny filoham-pirenena dia hoe lava be ny processus zany hoe ny dingana atao amin'izany hoe fampihavana-pirenena mety angambany hoe marika iray angambany ty zavatra nitranga androany ity kanefa ny mbola mety anafaingana sa mety apikatso azy izy io fijery marikasy amin'ny mampanady ady politika amin'na raha manadiady aloha zao ohatrany hoe manafaingana n'izy zany satria ohatrany hoe tampoka ho an'ny rehetra zany le fahatongavany andriamatoa marika Ravalomanana ka hoe tsy maintsy miaina amin'izay zany ary rehefa nyteny filoham-pirenena hoe ao anatin'izay hoe fampihavana an'izay tokony ampodinana andriamatoa marika Ravalomanana dia ohatrany hoe bousculé zany le olona ohatrany ampiazakazahana hoe andao ary havanaingana hatramin'izao ora sy fotoana iresantsika zao marika ohatra mbola tsy naharenesam-peo ny fianakaviam-be raisam-pirenena na dia maro azy ireo firenena ny lazaina andriamatoa Ravalomanana marika fa mahafantatra ary manoana azy amin'ny firenena eto Madagasikara mety midika inona zay fanginan'izay zay indrindra satria mety mbola mijery ny fomba hitraitetsika malagasy tsika samy malagasy any aloha zany tokony voalohany mijery an'izay hoe ifandamina hiavana ve tsika sa ifanenjatady ve tsika dia fanenjika eto foana sa ahoana ka miandry an'izay geste zay nga fahitany ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay araka ny fantatra aloha zany tokony hamoaka fanambarana mitambatra zany zareo amina ora vitsivitsy zay ho avy zay ny andrasana zay ny antenainy aloha fa araka ny tsirotsofina ire zany dia hoe mety hanao fanambarana zareo atoato dia andrasantsika zay fivoarany toetra raha rehetra zay na ny eto toerana na ny avy amin'ireo firenena ao anatin'izany hoe fianakaviam-be raisam-pirenena zany dia makasitraka nareo mpijery makasitraka ny njaka ihany koa na ny misy sehatry zay averina aminao ny fanolorana ny vaovao njaka